na eto Europa raha mila mitandrina satria hitako ny vaovao tonga hiteny hoe fanafiana ara-tserasera tonga tanàna anankiray tena tsy anana internet manomboa amin'ny tahiry zavatra avy eo amin'ny internetinao ary izay tokoa no nitranga hoe fenokorontana tokoa ho an'ny mpampiasa sy ny orinasa atapitrisany maneran-tany satria tsy afaka nifandray tamin'ny servisy ara-tserasera maromaro izy roa anisany serana mpiara-manidina etorao tamin'ny banky ary ny Minecraft ihany koa noho ny fahatapahan'ny Microsoft maneran-tany ny fahatapahana izay nanomboka androany maraina dia niteraka fisarotofona fahakiviana mielipatrana tamin'ny sehatra maro nanomboka tamin'ny izay sy ny fitantanam-bola ka hatramin'ny fialamboly sy ny filalovana Microsoft backend were either slowed down significantly or went completely offline. Microsoft Heathrow, one of the world's busiest airports, reportedly experienced technical issues that affected flight information systems and online check-ins. Ireo tafiditra anatin'ny listra rehetrarehetra Facebook no Snapchat ny any fiaramanidina maro no izay azany ao anatin'izany rehetrarehetra zany Amazon Web Service izay mpamatsy service lehibe kosa tamin'ny karazana orinasa rehetra dia vory ihany koa nampahireziny fanamasa Uebert Angel milaza vaovao mialohan'ny gazety rapide.